teraka impiry kay ny tianao na hoe maty impiry no heverinao amin'ny fiainanao? Voninahitra ao an'Andriamanitra no ahafahantsika mbola miaona toy izao indray satria izy namelona antsika miara-banao indray ary. Dia ny Andriamanitra ny fiadanana momba antsika hatrany. Hafahafa ihany ilay fanontaniana hoe teraka impiry ny tianao? Satria raha ny fototra inon'ny hindoista izany dia hoe miova amin'ny vatana isak'izay maty izany dia mifindra amin'ny vatana hafa. Dia hoe impiry any amin'ny fampiriny any ianao izany dia hoe mety nefa mba niova ny tsara amin'izay ve? Na hoe maty impiry koa izany ianao izay vao mety heverinao hoe zany izay vao mety miova amin'izay. Fa ao amin'ny Kristy isika dia manana toky ary tena mandeha amina toky mazava fa Kristy no miay antsika. Izao ny voalazan'ny Hebreo 7:7 ho jerentsika izy io. Hebreo 7 dia ny 7. Ka manambara mazava ny soratra masina momba ny hoe teraka impiry sy maty impiry. Amin'ny anaran'i Jesosy no amakiana ny teny hoe ary tahaka ny nanendrena ny olona ho faty indray mandeha ary rehefa afaka izany dia hisy fitsarana. Maty impiry ny olona. Ny soratra masina milaza hoe maty indray mandeha. Fa isika raha mitady foto-kevitra hafa ankoatra ny soratra masina dia manjary ny siansan'Andriamanitra ilay tena marina no lavintsika. Maty indray mandeha ny olona dia avy eo tsaraina. Izy ilay niaina ny fiainany indray mandeha no tsaraina. Manana fahamarinana amin'ny alalan'i Jesosy isika. Izy no famonjenantsika. Ilay fiainantsika indray mandeha io izany raha tolotritsika ho an'i Jesosy dia amin'ny alalan'i Jesosy no hamonjenantsika. Izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ary izao ny Romanina 9:7 milaza fa fahafatesana ny tambiny ota. Ny olona anankiray nanota ary mpanota dia maty. Izay ny tambiny. Fa ny ankoatr'izay kosa dia misy fiainana mandrakizay ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ary io no toko antsika hoe maty indray mandeha velona ho an'i Kristy. Ny Efesiana 2:2-7 koa milaza amintsika hoe vonjena amin'ny fahasoavana zasy ianao. Fahasoavana namonjena antsika. Ny mino no ataontsika. Dia ao anatin'izay finoana izay isika raisin'i Kristy. Mino azy dia raisiny, dioviny, avaoziny. Inona ny ataontsika ao anatin'izay mino izay? Jaonina 1:2-7 milaza fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika mihitsy ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Izany ilay ataon'i Kristy ho antsika. Izaho olona teraka indray mandeha, velona indray mandeha ary maty. Izany ilay izy. Ao amin'ny Kristy isika ilay hoe olom-baovao. Raha misy olona ao amin'izay dia olom-baovao izy. Fa efa lasa ilay olona taloha zany. Ahoana ny fiainan'izany olom-baovao? Dia ny Galatiana 2:2 dia ilay hoe Kristy velona ao anaty. Izay ny atao hoe olom-baovao. Tsy mba mahavariana antsika ary mampivelo-pisaorana an'Andriamanitra ve mieritreritra an'izany hoe Kristy velona ato amiko dia ianao ihany koa velona ao aminao Kristy. Dia misy kristianina be dia be manerana an'izao tontolo izao dia Kristy daholo ny velona ao anatiny. Mahatonga an'ireo kristianina ireo hiaina madio, tsy misy tsiny, tsy misy kilema, mandeha araka ny fahamarinana, kanefa tsy araka ny tenany na ny fisainany izay naloto fa araka ny Kristy. Izany ilay olom-baovao. Ary ilay zavatra taloha izany dia ilay fitiavantsika an'ireo zavatra manimba, rendrarendra, ny filahana ratsy rehetra, ny fahotana. Ireny ny taloha. Fa rehefa fantatra mazava kosa hoe tena tsy netika ireny, andao ialana. Dia miala isika. Tsy miala amin'ny safidintsika fotsiny, fa miala sady misafidy isika no ny herin'ny fanahy masina no mampitoetra an'izay safidy izay ho lasa iainana, lasa fanandramana isan'andro. Dia any amin'ny fotoana anankiray, ao amin'ny Apokalipsy 2:20 dia voalaza fa hoariana amin'izay ny fahafatesana. Tsy asiana an'izany fahafatesana izany intsony. Ny foto-kevitry Kristy izany dia manome fanantenana ao antsika fa indray mandeha ny maty ny olona dia rehefa avy eo izy hitsangana amin'ny anjarany na ho amin'ny fiainana mandrakizay na ho amin'ny fahafatesana mandrakizay. Fa iny le fahafatesana mandrakizay iny le hoe ho ariana ny fahafatesana dia tsy hisy tsony fahafatesana aorianan'izay.
dia ilay foto-kevitra hindoista zany amin'izay fotoan'izay tsy hita hoe makaiza, fa Kristy kosa nefa nanazava azy arak'izay tenin'i Kristy izay. Ampaherintsika anie Kristy ahatonga antsika tsy eritreritra hoe za zany zao mbola te ho teraka im-BDB na hoe te ho faty im-BDB, fa ao amin'i Kristy isika dia miaina fiainana indray mandeha dia ho tsaraina indray mandeha ho any amin'ny fiainana mandrakizay na ho any amin'ny fahafatesana fahaverezana mandrakizay. Entiko ambavaka ny safidinao ary. Tompo malalo aho misaotra anao zahay fa asehonao mazava ny amin'ny safidy tokony atao dia ny na hijanona amin'ny fiainana izao tontolo izao araka ny nofo, na ny andeha amin'ny fahavelomanao amin'i Kristy, olom-baovao amin'i Kristy, Kristy velona ao anaty. Ampio izay hahatakatra sy hahatsapa renan'izany hoe Kristy ato anatinay mitondra anay hanao asa tsara, dia hampiaritra izany amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen.